kolontsaina malagasy kosa ndeha asitsika teny ho tanterahana ny faha-telopolo sy firaikany telopolo ny volana martsa ho avy izao ny fankalazana ny taom-baovao malagasy eto amintsika ka ny trano kultoraly malagasy sy ny fitoasina moa no andray an-tanana ny momba izany rotsy rakoto irainy mitondra ny fanadiadiana naka ny sary tsiry rakoto arsan ho tanterahana eny Kianjambomanga kely ny fankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ny taona 2024 ity izany moa dia aritra 2 andro ary ho atomboka ny faha-telopolo ny volana martsa ho avy izao ny trano kultoraly malagasy sy ny fikambanana fitoasina avy amin'ny faritra Sakalava ny tokonantoka amin'ny famantanterahana ny hetsika rehetra izay atao mandritra ireo 2 andro ireo. Ny fisotron'ny lanonana zany dia toy izao amin'ny faha-telopolo fandretana ny afitsomaty eny Andohalo dia midina eny Kianjambomanga kely izay foibe nasionaly ny fitoasina sy ny trano kultoraly malagasy nasionaly. Ny faraka amin'ny telopolo ny epitso dia misy ny tsodrano sy ny fahafirana fa akoatr'izay zany ho an'ny vahoaka manodidina rehetrarehetra dia tsy manakatra tsy aneo an'ilay fomba isa-tokantrano. Ohatra anankiray azo atao fandretana labozia ilay mirehitra ampiretina alohan'ile tehan'ny masoandro mba ho fanazavana itoy ho an'ny apitso dia rehefa tonga ny maraina dia azo vonoina le labozia. Izay anankiray azo ny vahoaka atao anankiray ho an'izay tsy afaka manatrika an'le telopolo alina fomba raika amin'ny telopolo. Akoatr'izay misy velantseo na exposition ataonay fitoasina sy trano kultoraly malagasy nasionaly eo amin'ny tahalararasina Analakely manomboka ny faha-20 ny volana marsa faha-telopolo raika amin'ny telopolo ny volana marsa rahay ho avrily ho avy izao. Amin'ny maha-taom-baovao malagasy ny fankalazana dia ny malagasy rehetra tsy akanavaka na mitovy finoana na tsy na avy amin'ny faritra aveza na aveza no asaina manokana anatrika izany fotoana izany. Izany indrindra no isan'ny antony nandraisan'ny faritra Sakalava izay soloan'ny fikambanana fitoasina tena amin'ny fikarakarana ny fankalazana. Izay ma zany isan'ny fikambanana fitoasina ka tonga eto ma zay zanaka Sakalava avy Mazenga zany andeha nientana ny taom-baovao malagasy ity ka mba manentana antsika vahoaka rehetra malagasy zany tsy akanavaka satria ma izy ity fety ity ma zany dia fety hitambarantsika malagasy tsy akanavaka ary tsisy fanavokavana volokoditra ary hoe resaka finoana zany ma izy ity zany tsy akanavaka zany ka mba manentana izay zanaka Sakalava avy Mazenga ma zany vatatenako mba nentana ity fety ity karakarana ao amin'ny kultoraly malagasy manomboka amin'le 30 jusqu'à 31 ka mba mangataka tsika rehetra zany vahoaka Eranosy tsy akanavaka mba hitonga anentana ity fety izay karakarana ity ma zany fa zay ma zany anisan'ny karakara izy ity zany antony tongavana izo fa mbola misy ma zany namana sisa davela fa avy afara zany reo no mikarakara no afaka manambara ankapobeny. Anana ny solotenany avy araka izany ny isa-paritra mandritra ny fankalazana izay ho tanterahana eto an-drenivohitra io no amafizin'ny mpikarakara moa fa an'ny malagasy rehetra ny fankalazana ary tsy misy fanavahana mandritra izany fotoana izany.